Le Seigneur est bon. Tsara ny tompo a. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible. Andray ny baibolitsika isika. On va lire un petit passage dans l'évangile de Luc. Amaky isika andalana iray ao amin'ny filazantsarany Luc. Luc chapitre 17. Luc toko fafito ambin'ny folo. Nous allons lire à partir du verset 11. Fakitsika manomboka amin'ny andiny fafito ambin'ny folo. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament l'évangile de Luc. Hein? Tsy any amin'ny testamenta taloha akory ny filazantsara Luc. Amen. Amen. Alléluia. Alors, Luc chapitre 17. Luc toko fafito ambin'ny folo. On y est? Tout le monde a trouvé? Efa eo amin'ilay izy daholo tsika rehetra efa nahita daholo. Ok, nous allons lire. Io vakitsika ary. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Andiny faraka ambin'ny folo ary niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy dia nandeha namaky an'i Samaria sy Galilea. Ary niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka folo nifanena taminy izay nijanona teny lavitra eny. Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe: Ry Jesosy Tompo, mamondrafo aminay. Ary raha hitany ireo dia hoy izy taminy: Mandeha any, misy eo amin'ny mpisorony. Ary rehefa lasa izy ireo dia nadio tena mpandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Sady niankohaka tamin'ny tongotry Jesosy ka nisaotra azy. Ary Samaritany iny lehilahy iny. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe: Tsy efa voadio avokoa va izy folahy fa aizany sivy? Motsy nisy hita niverina hanome voninahitra an'Andriamanitra fa tsy tia olona hafa firenena ity ihany va? Ary hoy izy taminy: Mitsangana, mandeha any, ny finoanao no efa navonjy anao. Alors, apparemment, il semble que Jésus venait de Capernaum. Ary tamin'ity fotoana ity dia Jesosy dia avy ohatrany hoe avy any Capernaum zany Jesosy. Et il se rendait à Jérusalem. Dia andeha ho any à Jérusalem izy. Mais pour se rendre à Jérusalem, fa rehefa andeha ho any à Jérusalem, il est passé par un village dont le nom n'est pas mentionné dans la Bible. Dia nandalo teo amina tanàna anankiray izy izay tsy voatonona ao anaty Baiboly ny anaran'ilay tanàna. Et ce village se trouvait entre Samarie et la Galilée. Dia io tanàna io dia teo anelanelan'ny Samaria sy Galilée. Et là, dans ce village qui n'est pas mentionné, dia ao anatin'io tanàna izay tsy voatonona anaran'io il y avait 10 lépreux. Dia nisy boka anankifolo. Dans l'Ancien Testament, Tany amin'ny testamenta taloha, les personnes atteintes de lèpre, ny olona izay boka on les isolait. dia atokamonina. Ils ne restaient pas dans la ville avec tout le monde. Ary tsy mitoetra ao an-tanàna miaraka amin'ny olona rehetra izy ireo. On les considérait comme étant impurs. Ary noeritreretina hoe olona maloto izy ireo Et étant impurs, dia rehefa maloto ils ne devraient pas se mélanger avec des personnes bien portantes. dia tsy afaka mifangaroaro amin'ny olona izay madio tsara na salama tsara izy ireo. Parce qu'ils étaient souillés. Satria izy ireo dia maloto. Donc, ils étaient isolés
dia natokamonina zany izy ireo dans un autre endroit hors du camp. tany amin'ny toerana ivelan'ny filasiana. Donc ils n'étaient ni à Jérusalem, Izany hoe sady tsy tao à Jérusalem izy ireo ni en Samarie, ny tsy tany Samaria ni en Galilée. ny tsy tany Galilée. Mais ils étaient isolés quelque part. Fa izy ireo dia natokamonina tany amin'ny toerana anankiray fotsiny. Et même donc quand Jésus passait par cet endroit, Dia na dia nandalo teo amin'ny toerana io ary Jesosy la Bible dit que, au verset 12, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix. dia izao nolazain'ny baiboly eo amin'ny 2:12 ary niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka folo lahy nifanena taminy izay nijanona teny lavitra eny. Donc il y a une distance qu'il fallait observer. Izany hoe nisy elanelana tokony najaina teo On ne peut pas s'approcher des lépreux. dia tsy afaka mifanakaiky amin'ny boka. Alors quand ils ont vu Jésus, Dia rehefa nahitan'i Jesosy izy ireo ils ont crié. dia niantso mafy izy Ils ont demandé avec insistance au Seigneur ary dia tena hoe nangataka mafy tamin'ny tompo izy d'avoir pitié d'eux mba hiantra azy et de les guérir. ary hanasitrana azy. Le péché, c'est la lèpre la plus pire qui puisse exister. Ary ny fahotana dia fahabokana izay tena ratsy indrindra. Le péché, c'est comme la lèpre. Ary ny fahotana dia tahaka ny fahabokana Et pire encore. ary ratsy noho izany ary. Parce que maintenant, la lèpre, elle peut se soigner. Satria amin'izao fotoana izao dia efa afaka tsaboana ny fahabokana Et on peut guérir de la lèpre. dia afaka sitrana ianao ary aboka. Mais nous voyons ici que les lépreux étaient isolés. Fa hitantsika eto hoe natokamonina ireo boka zany Ils ne pouvaient pas être à l'intérieur du camp, ary tsy afaka mitoetra ao anatin'ny toerana filasiana izy là où il y avait le peuple de Dieu. teo amin'izy andro vahoaka an'Andriamanitra. Les lépreux étaient isolés. Ary ny boka dia natokamonina. Comme le péché aussi nous éloigne de Dieu. Tahaka ny fahotana izay manalavitra antsika amin'Andriamanitra. Nous ne pouvons pas avoir une relation avec Dieu Ary tsy quand afaka nous vivons dans le péché. ary tsy afaka manana fifandraisana amin'Andriamanitra isika rehefa miaina anatina fahotana. Le péché nous sépare de Dieu. Ary ny fahotana dia manasaraka antsika Le amin'Andriamanitra. péché nous éloigne de Dieu. Ny fahotana dia manalavitra antsika an'Andriamanitra. Parce que une personne qui vit dans le péché, Satria ny olona iray izay miaina anaty fahotana il peut influencer, il peut contaminer une autre personne qui ne vit pas dans le péché. afaka misarika olona anankiray izay tsy miaina anatina fahotana. C'est pour cela que Paul a dit dans son épître aux Corinthiens, Izay mahatonga amin'ny Paoly miresaka ao amin'ny epistily nosoratany amin'ny Korintiana. il a dit, ne vous unissez pas aux infidèles sous un joug étranger. Hoe aza miray zioga amin'ny tsy mino ianareo. Parce qu'il y a pas de relation entre le pécheur et l'enfant de Dieu. Satria dia tsy misy ifandraisany amin'ny mpanota sy ny zanak'Andriamanitra. Il ne peut pas y avoir de relation entre la lumière et les ténèbres. Ary tsy misy afaka ifandraisan'ny fahazavana sy ny aizina. Donc il faut qu'il y ait une séparation Dia izany hoe tokony misy fisarahana avec le péché amin'ny à fahotana. partir du moment où nous devenons des enfants de Dieu. Manomboka amin'ny fotoana tsika tonga zanak'Andriamanitra. Donc, les 10 lépreux ici, Dia le boka folo lahy teto ils ont vraiment supplié le Seigneur. dia tena hoe nangataka mafy tamin'ny tompo Ils izy. se sont prosternés devant le Seigneur. Tena niankohaka teo anatrehan'ny tompo izy. D'une même voix, ils ont demandé
la guérison au Seigneur. Ary tamin'ny feo iray dia nangataka fanasitranana tamin'ny tompo izy. Ils ont dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ny teny izy hoe ry Jesosy tompo mamindrafo aminay. Alors quand le Seigneur les a vus, Dia rehefa nahita azy ireo ny tompo il a entendu leurs cris, dia henon'ny tompo ny kikikan'izy ireo. il a entendu leurs prières. Henon'ny tompo ny vavakizy ireo. Seigneur, délivre-moi de mon péché. Tompo afao amin'ny fahotako a. Amen. Amen. Et le Seigneur les a délivrés. Dia nanafaka azy ireo ny tompo. C'est un peu comme nous. Dia tahaka antsika ihany a. Jadis, nous vivions dans le péché. Tsika fahiny a dia nanatana tao Nous étions fahotana. des pécheurs. Mpanota isika. Le Seigneur est venu vers nous. Dia tonga tamintsika ny tompo a. Il nous a délivrés. Dia nanafaka antsika Il izy. nous a libérés. Dia nanafaka antsika izy. Il n'y a pas que le péché. Tsy tamin'ny fahotana ihany a. Parfois, nous traversons toutes sortes de situations Misy taontsika mandalo toejavatra isan-karazany qui nous lient, izay mamatotra antsika. des problèmes, Olana, des difficultés, fahasarotana, des problèmes de santé, olana ara-pahasalamana, toutes sortes de situations. karazana toejavatra. Nous appelons au secours. Dia miantso vonjy isika. Nous pouvons nous rouler par terre, Dia mety mikididy amin'ny tany misy ary jeûner et isika. prier, Mifadiana dia mivavaka. chercher le Seigneur jour et nuit. Ary mitady ny tompo andro aman'alina. Et le Seigneur, il écoute nos prières Dia ny et nos tompo supplications mihaino ny mivavaka sy ny fangatantsika. et il vient nous délivrer. Dia tonga izy manafaka antsika. Amen. Amen. Mais quelle est notre attitude après? Fa ohatrany ahoana ny toetrantsika aorianan'izay. Et quelle a été l'attitude de ces 10 lépreux? Ary nanahoana ny toepony reto boka folahy reto. Ils ont été guéris, non? Sitran'izy ireo sa tsy izany? Amen. Amen. Voyons le verset 15 et 16. Ndao itsika ijery ny andiny fahatimy amby folo sy enina amby L'un folo. d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina kalakalazan'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady nankohaka tamin'ny tongotry Jesosy ka nisaotra azy ary Samaritany iny lehilahy iny. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe tsy efa voadio avokoa va izy folahy fa aiza ny sivy? Ils étaient 10. Folo izy ireo a. Et tous les 10, ils ont crié devant le Seigneur. Ary ireo anankifolo ireo dia samy kikiky teo anatrehan'ny Ils ont dit, tompo. Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Ry Jesosy tompo mamindrafo aminay. Et tous les 10, Dia ireo folo ireo ils ont été délivrés. dia afaka avokoa izy. Tous les 10, Ireo folo ireo ils ont été guéris. dia sitrana avokoa. Mais un seul Fa iray ihany est revenu vers le Seigneur. no niverina teo amin'ny tompo. Comme il s'était prosterné devant le Seigneur pour demander la guérison, Tahaka ny ankofany teo anatrehan'ny tompo nangataka fanasitranana. une fois guéri, Rehefa sitrana il est izy revenu vers le Seigneur, dia miverina teo il s'est anatrehan'ny tompo izy. prosterné devant le Seigneur, Dia niankohaka teo il a anatrehan'ny tompo. rendu gloire au Seigneur, Dia namay voninahitra ny il a tompo. remercié le Seigneur, Nisaotra ny il a tompo. manifesté sa reconnaissance envers le Seigneur. Ary naneho ny fankasitrahana teo anatrehan'ny tompo izy. Mais Jésus a demandé, Fa nantany mais où Jesosy sont les 9 autres? fa aiza ny sivy? Est-ce qu'ils ne sont pas guéris? Tsy sitrana ve izy ireo? Frères et sœurs, Raha lasana bavy je pense que moi personnellement, ce passage m'interpelle. za ho anahy manokana dia tena mahakasika ty andalana ity. Combien de fois j'ai demandé l'intervention du Seigneur dans ma vie? Impiry no nangataka ny fidiran'ny tompo atsehatra teo amin'ny fiainako. Combien de fois j'ai crié vers le Seigneur? Impiry no niantsoantso teo anatrehan'ny tompo. Dans combien de situations le Seigneur a intervenu dans ma vie?
Ary tena tanatina toe-javatra be dia be ny tompo no niditra an-tsehatra teo amin'ny fiainako. Et quelle a été mon attitude après? Fa nanahoana ny toe-poko taorianan'izay. Combien de fois nous prions vers le Seigneur Impiry moa isika no mikikika na miantsoantso amin'ny tompo dans nos problèmes, eo amin'ny olantsika, dans nos maladies, eo amin'ny aretintsika, dans nos besoins. eo amin'izay ilaintsika. Quelqu'un peut me dire combien de fois il a crié vers le Seigneur? Misy afaka miteny amiko ve hoe impiry izy no niantsoantso teo anatrehan'ny tompo? Non. Tsy Personne ne peut dire combien de fois il a crié vers le Seigneur. tsisy afaka miteny hoe impiry izy no niantsoantso teo anatrehan'ny tompo. Et personne ne peut dire combien de fois le Seigneur a intervenu dans sa vie. Ary tsisy afaka miteny hoe impiry ny tompo no niditra an-tsehatra teo amin'ny fiainana, tsy misy. Les bienfaits du Seigneur sont innombrables. Ary ny zavatra tsara nataon'ny tompo dia tsy voaisa, tsy voatanisa. Mais est-ce que notre reconnaissance aussi envers le Seigneur, est-ce que c'est vraiment d'une manière innombrable? Ary ny fankasitrantsika ny tompo koa ve dia tsy voatanisa. Je ne suis là pour jeter la pierre à personne. Ary tsy eto hoe tora-bato an'izaniza akory. Parce que la première personne qui est concernée dans cette situation, c'est moi. Satria ny olona voalohany voakasika ity toe-javatra ity dia izaho. Mais gloire au Seigneur pour sa parole, Fa voninahitra ho an'ny tompo ny amin'ny teniny qui peut nous interpeller, izay mikasika antsika nous ouvrir les yeux ary manokatra ny masosika pour voir et comprendre notre condition, mba ahafahantsika mahita sy mahatakatra ny toerana izay misy atsika, pour savoir qui nous sommes mba ahafantarantsika hoe iza moa isika devant le Seigneur. eo anatrehan'ny tompo, Quelle est notre attitude? ary manao ahoana ny toetratsika eo anatrehan'ny tompo. Pourquoi le Seigneur a demandé, les 10 ne sont-ils pas guéris? Dia fandanina ny tompony nanontany hoe ngatsy sy voadio avokoa ny Pourquoi il a demandé, pourquoi c'est un seul qui est revenu? fa manina izy nanontany hoe manina ny iray ihany no niveriny? Parce que la logique veut que Satria raha ny tokony ho izy tous les 10 viennent rendre gloire au Seigneur. dia tokony niverina name voninahitra ny tompo le anankifolo. Ce n'est pas que le Seigneur nous oblige de le rendre gloire. Ary ny tompo akory tsy manery atsika hoe ame voninahitra azy Mais je pense que la moindre des choses, fa zaho mieritreritra hoe ny zavatra kely indrindra c'est que nous avons besoin d'être reconnaissants. izay azontsika atao dia hoe mila mankasitraka isika. Quelle est notre attitude lorsque nous donnons quelque chose à un enfant, un biscuit, un jouet, ainsi de suite? Ohatrany ahoana ny toe-pontsika rehefa manome zavatra na zaza anankiray isika, manome biscuit na vatomamy Nous réclamons quelque chose, non? dia mangataka zavatra tsika sa tsy zany? Qu'est-ce qu'on dit? Dia ina ny tenenina? Hein? C'est comme ça comment on dit aux enfants. Ohatran'izay no ataontsika amin'ny zanakitsika. Mais Dieu ne nous dit pas ça. Qu'est-ce qu'on dit? Non. Fa Andriamanitra tsy miteny antsika hoe ina ny tenenina. C'est facile de pleurer, de crier devant le Seigneur. Ary indraindray mora amintsika no mitomany dia mikikika eo anatrehan'ny tompo. Mais bien souvent, c'est difficile d'être reconnaissant envers le Seigneur. Fa indraindray tena sarotra amintsika no manome fankasitrahana amin'ny tompo. Si nous lisons le livre des psaumes, Rehefa mamaky ny bokin'ny Salamo isika nous verrons beaucoup de chapitres dia mahita toko maromaro isika qui louent le Seigneur, izay midera ny tompo, où le psalmiste manifeste sa reconnaissance envers le Seigneur. izay anehon'ny mpanoratra ny Salamo ny fankasitrahany amin'ny tompo. Si nous prenons par exemple le psaume 103, Andraitsika ohatra ny Salamo telo amby zato à titre d'exemple, ohatra fotsiny ity parce que c'est un psaume très court. satria Salamo Psaume fohifohy ihany 103.
On va lire juste le début. Amaky fotsiny isika ny voalohany. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Misaora ny Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko, misaora ny anarany masina. Mon âme bénit l'Éternel Misaora ny Jehovah ry fanahiko, et n'oublie aucun de ses bienfaits. ary aza misy adinoina ny fitahiny rehetra. Celui qui pardonne toutes nos iniquités Izay mamela ny elokao rehetra, et qui guérit toutes nos maladies. izay manasitrana ny aretinao rehetra. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, Izay manavitra ny anao tsidina ny andavaka, qui te couronne de bonté et de miséricorde. izay manarona famindram-po sy fiantrana anao. Nous pouvons continuer à la maison la lecture de ce psaume. Afaka toizantsika any an-trano ny famakinan'io salamo io. Mais le psalmiste David ici, il dit, Fa ny mpanoratra ny salamo Davida teto dia niteny non seulement mon âme bénit l'Éternel, tsy hoe misaora ny Jehovah ry fanahiko hoe izay fotsiny, mais il demande à ce qu'il n'oublie aucun de tous les bienfaits du Seigneur. fa tena miteny izy hoe aoka mba tsisy ho adininy ny zavatra tsara nataon'ny tompo Tellement rehetra, ils sont innombrables. satria tena tsy voatanisa. Nous pouvons vivre dans une vie routinière Mety hoe afaka miaina anatina fiainana izay miverimberina et isika penser na que la vie, rotina, c'est normal. dia mieritreritsika hoe normal le C'est izy, normal qu'on se couche le soir. hoe tena normal raha matorytsika C'est amin'ny normal hariva, qu'on se réveille le matin. dia normal indray tsika mifo maraina C'est pitsoniny. normal qu'on ait de l'air, de l'oxygène. Normal raha misy fofinaina isika rivotra iainana. On n'est pas conscient de l'intervention de la main du Seigneur dans notre vie, Ary tsy tonga saina isika ny amin'ny fidiran'Andriamanitra tsehatra eo amin'ny fiainantsika, dans les moindres détails. any amin'ny antsipiriany. Quand nous fixons notre regard vers le monde, Ary rehefa mijery an'izao tontolo izao isika, nous regardons le monde. Nous ne pouvons que nous plaindre. dia tsy menomenona foana ny afaka ataontsika mitarainy. Le monde est sous pression Ary izao tontolo izao dia misy tsindry mahazo azy ireo. et quand nous focalisons notre regard sur les pressions du monde, Ary tsika rehefa mibanjina ny tsindry izay misy eny amin'izao tontolo izao, on devient aveugle aux choses spirituelles. dia lasa jamba isika amin'ny zavatra ara-panahy, On ne voit pas ce que le Seigneur fait dans notre vie ary tsy hitantsika ny zavatra ataon'ny tompo eo amin'ny fiainantsika, parce que nos yeux sont virés vers le monde. satria ny masontsika dia mivily any amin'izao tontolo izao. Nous nous mettons dans la chorale du monde, nous chantons comme le monde. Dia miditra ao amin'ny antokopiran'izao tontolo izao tsika dia mihira tahaka an'izao tontolo izao. C'est-à-dire nous murmurons comme le monde. Dia izany hoe momona tahaka an'izao tontolo izao C'est un isika. peu ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Dia ohatran'izay nitranga tamin'ny zanak'Israely. Ils ont regardé dans le monde, Mijery an'izao tontolo izao izy ils ont vu ireo. ce que fait le monde. Dia hitan'izy ireo ny fomba Le fanaovana monde tontolo izao avait des rois nanana mpanjaka ny et izao eux tontolo aussi izao. voulaient avoir un roi. Dia izy ireo koa dia te hanana mpanjaka. Quand on regarde vers le monde, Ary rehefa mijery eny amin'izao tontolo izao on va isika parler le langage du monde. dia lasa hiteny amin'ny fomba fitenin'izao tontolo izao. Je ne parle pas de termes expression, Ary za koa tsy miresaka hoe fomba fiteny mais je parle d'une attitude. fa miresaka toe-po. On ne voit pas la beauté et la bonté du Seigneur. Ary tsika tsy mahita ny On ne fahatsaran'Andriamanitra, voit pas les merveilles du Seigneur. tsy hitantsika ny fahatsaran'Andriamanitra, On ne voit pas ce que fait le Seigneur, tsy hitantsika ny zavatra ataon'ny tompo, mais on voit ce que ne fait pas le Seigneur. fa ny zavatra hitantsika dia izay tsy ataon'ny tompo. Et on murmure, Dia momonina isika, on se plaint. dia mitaraina isika. Lorsque nous nous plaignons, Fa rehefa mitaraina isika c'est que nous nous mettons à critiquer le Seigneur. dia lasa ohatrany hoe mitsikera ny tompo isika, Nous manquons de reconnaissance envers le Seigneur. ary tsy misy fankasitrahana ny tompo ao anatsika. Cela se passe au moment où nous nous arrêtons de regarder le Seigneur Ary mitrangy zany rehefa mitsahatra tsy mijery tsy mibanjina ny tompo et nous isika, regardons le monde. ka mijery an'izao tontolo Mais izao. lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, Fa rehefa mitodika any amin'ny tompo isika nous nous tournons vers la croix,
dia mibanjina ny azo fijaliana nous voyons d'où nous étions. dia hitantsika hoe taiza moa isika Nous voyons l'amour du Seigneur. dia hitantsika ny fitiavany Que tompo c'est par amour pour toi et moi hoe noho ny fitiavana ay any sy anao qu'il a supporté toutes les souffrances, no nilanjany any fahoriana qu'il a rehetra supporté l'ignominie, la honte, nilanjany any ny fafambaraka il a supporté la mort no nitondrany any à fahafatesana cause de nos péchés, no ny amin'ny fahotatsika parce qu'il m'aime, satria antiny parce qu'il t'aime. satria antiny Il ianao a tout payé, dia nandony vidiny il a rehetra tout izy fait, nataony ny il zavatra a tout rehetra donné. nomeny ny zavatra rehetra L'épître de Paul aux Romains ary ny epistily ny soatan'ny paoly any romanina dit que si Dieu a donné son Fils dia niteny hoe raha andriamanitra nameny pour zanany toi et moi, ho ay so anao ne nous a-t-il pas tout donné avec lui? dia tsy efa nomeny atsika niaraka taminy va ny zavatra rehetra Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné ary ina moa ny tsy nomeny atsika en nous donnant son Fils? rehefa nameny Donc zanany lorsque nous regardons la croix, dia zany hoe rehefa mijery ny azo fijaliana nous voyons le cœur de Dieu. dia hitantsika fon'andriamanitra Il est mort pour nous. maty ho atsika izy Il est mort pour toi et moi. maty ho ay so anao izy La croix, ary ny azo fijaliana c'est la plus belle et la merveilleuse déclaration d'amour qui puisse exister. dia fitoriana fitiavana izay tsara indrindra na porofo-pitiavana tsara indrindra Dieu a tant aimé le monde andriamanitra dia tian'izao tontolo qu'il a zao donné son Fils, dia nomeny ny zanalahy afin que quiconque croit, mba izay rehetra mino azy a quiconque c'est qui? ary izy moa izay rehetra mino azy zay C'est toi et moi. c'est izao sy anao izy. Afin que toi et moi, mba ahafahako sy ahafahanao a nous ne périssons pas, tsy ho very nous n'allions pas en enfer, ary tsy ho any amin'ny elo mais que nous ayons la vie éternelle. fa hanana fiainana mandrakizay Si chaque jour, ary raha isan'andro nous regardons cette croix, mibanjina ny azo fijaliana io isika seulement ça, zay fotsiny nous aurons toujours de quoi remercier le Seigneur. dia manana antony foana isika isaorana ny tompo Sans compter toutes les petites choses que nous ne pouvons pas compter qu'il C'est- fait pour notre vie. izay dans mbola tsy notre vie. tanisaintsika raha ny zavatra kely be dia be an'izay tsy voatanisa ataon'ny tompo a eo amin'ny fiainantsika Nous avons quitté nos maisons ce matin. ny ala tany an-trantsika tamin'ny maraina Normal. dia ohatrany hoe normal amintsika zany hoe tonga ty am-piangonana normal C'est normal que j'ai pu quitter ma maison et venir à l'église, c'est normal. tena normal be hoe ny ala tany an-trano a dia tonga ty am-piangonana Il y a des gens qui ont quitté leur maison ce matin fa nisy nefa ny ala tany an-tranony et tamin'ny qui se maraina trouvent sur un lit d'hôpital. dia any amin'ny hôpitaly izy amin'izao fotoana Il y a zao des gens qui ont quitté leur maison ce matin nisy olona ny ala tany an-tranony tamin'ny maraina et ils ont rencontré la mort. dia nandalo fahafatesana izy ireo Et ils ne savaient pas qu'ils allaient rencontrer la mort. ary tsy fantatra izy ireo hoe andalo fahafatesana Ils ne izy savaient pas qu'ils allaient avoir un accident. ary tsy fantany hoe isy loza mpiarakodia azo azy na loza azo azy Vous voyez, c'est un petit exemple. ohatra kely fotsiny izay lazaiko izay Mais a il y a énormément de choses fa misy zavatra be dia be qui se passent dans la vie izay mitranga eo amin'ny que nous fiainana avons tendance à les oublier. izay adinisika ilay izy matetika On devient aveugle, dia lasa jamba isika aveugle de ce que le Seigneur fait. jamba any amin'ny zavatra izay nataon'ny tompo Pourquoi? satria Parce que manina nos yeux sont virés vers le monde. satria masontsika dia mivily any amin'izao tontolo Nous zao regardons le monde mijery an'izao tontolo zao isika et ses convoitises sy ny filan'izao tontolo zao et nous pensons comme le monde. dia lasa mieritreritra tahaka an'izao tontolo Nous zao oublions ce que le Seigneur est en train de faire dans notre vie. dia adinosika ny zavatra ataon'ny tompo a eo amin'ny À fiainantsika chaque seconde, isa-tsegondra il ne dort. ary izy a dia tsy matorina Il rendremana s'intéresse particulièrement à toi et à moi. fa izy dia tena liana ny amiko a sy ny aminao Il nous protège. miaro atsika izy Amen. amen Si nous fixons notre regard sur le Seigneur, ary raha ohatra tsika ka mibanjina ny tompo a je pense que nous n'aurons aucune raison de nous plaindre. dia mino hoe tsy hanana antony itsika himonomononana Car nous savons que notre Rédempteur règne. satria fantatsika hoe le manjaka ny
mpanavitra antsika. Nous savons que notre Père est assis sur son trône. Ary fantatsika hoe mitoetra eo amin'ny seza fiandrianany ny raintsika. Nous savons que celui qui contrôle tout, qui a le pouvoir sur tout, il s'occupe de toi et de moi. Ary fantatsika hoe ilay mifehy ny zavatra rehetra, ilay mikarakara ny zavatra rehetra no mikarakara ahy any sy andao. Et les pressions du monde, Ary ny tsindry izay omeny izao tontolo izao ça ne nous stresse pas. dia tsy mampiasa saina antsika. On est déstressé Tena hoe milamina isika parce que nous avons notre regard fixé sur la croix. satria isika dia fijerintsika dia mibanjina ny azo fijaliana. Amen. Amen. Lorsque nous regardons vers le monde, Ary rehefa mijery an'izao tontolo izao isika, je disais, nous sommes tentés à penser comme le monde. dia araka ny lazaiko teo indraindray tsika azo mpanahy hieritreritra tahaka an'izao tontolo izao, À parler comme le monde, hiteny tahaka an'izao tontolo izao, à agir comme le monde. hihetsika tahaka an'izao tontolo izao, Pire encore, ary ratsy kokoa à ary prier comme le monde. hivavaka tahaka an'izao tontolo Nos izao. prières sont centrées sur nous, Ary sur ny nos besoins, vavakantsika dia miodina eo amintsika sy zavatra ilaintsika ihany, ce dont nous avons besoin. izay ilaintsika. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prier pour nos besoins, Za akory tsy miteny hoe tsy tokony hivavaka zantsika ny amin'ny zavatra ilaintsika, mais faisons un examen rapide des prières que nous. fa ndao itsika handinika ny vavaka izay ataontsika tsirairay avy. Lorsque nous prions, Rehefa mivavaka isika, qu'est-ce qui domine dans nos prières? ary inona ny tena mibahana eo amin'ny vavakantsika? Je ne demande pas qu'on réponde. Za tsy mandany dia hoe ho valitsika ilay izy a. Je ne sais pas. Mais Tsy moi, haiko a, je réalise fa za dia matsapa qu'une grande prière de mes prières, hoe une grande partie de mes prières misy apahany betsaka amin'ny vavako a, sont surtout centrées sur moi, sur mes besoins. dia mihodina eo amiko a sy ny zavatra ilaiko. Je ne sais pas sur vous, pour vous. Tsy haiko ianareo a, Et je n'ai pas à demander des comptes à qui que ce soit. ary za akory tsy anontany an'izany izy, Mais nous avons besoin de venir vers le Seigneur fa mila isika manantona ny tompo pour voir comment nous sommes devant le Seigneur. dia mijery hoe ohatrany ahoantsika Quelles manoloana sont ny nos tompo, priorités? ary inona ny lohalaharany eo amintsika? Est-ce le royaume de Dieu Ny fanjakan'Andriamanitra ve ou nos besoins? sa izay ilaintsika? Nous demandons au Seigneur de venir rencontrer nos besoins. Ary tsika ve dia mangataka amin'ny tompo a hoe amey an'izay ilaintsika? Parce que si nous regardons vers le monde, Satria tsika raha mijery an'izao tontolo izao a, bien sûr, c'est en fonction de ce que nous voyons dia mazava ho azy a miankina amin'izay jerentsika que nous allons présenter le Seigneur dia izay a no entintsika eo anatrehan'ny tompo. et lui dire, Seigneur, Dia hiteny aminy hoe tompo, j'ai besoin de ceci et de cela. mila an'ity a, mila an'ity a, ary misy an'ity a ilaiko a. On peut venir devant le Seigneur Ary mety afaka tonga eo anatrehan'ny tompo isika pour faire la manche, mba anatsotra tanana, mendier. angataka. C'est quoi un mendiant? Ary inona moa ny atao hoe mpangataka? C'est quelqu'un qui n'a rien Olona iray a izay tsy manana ninina et qui fait la manche. dia manatsotra tanana. À chaque fois que tu passes devant lui, Dia isaky ny mandalo eo aminy ianao a, il tend sa main. dia manatsotra ny tanana izy. Ça peut paraître aussi comme ça. Dia mety hoe ohatran'izay ihany koa. Si l'objet de nos prières Raha ohatra ka ny antom-bavakantsika consiste à demander au Seigneur, dia hoe mangataka amin'ny tompo fotsiny, mais qui sommes-nous? fa iza moa isika? Nous sommes des enfants de Dieu. Zanak'Andriamanitra ny Tout ce isika, qui est à Dieu est à nous. dia izay an'Andriamanitra dia efa Le tsika, Seigneur, il connaît nos besoins. dia ny tompo a mahafantatra ny ilaintsika. Amen. Amen.
Il y a un exemple que je donne très souvent. Ary misy ohatra n'izay omeko matetika, Je pense que vous vous rappelez sans doute. ary mino hoe tadidinareo Le cas des disciples et de la foule. ny mpianatra sy ny vahoaka. Nous voyons que les disciples, ils étaient toujours avec le Seigneur, Ary hitantsika hoe mpianatra dia niaraka tamin'ny tompo foana, mais aucunement dans la Bible, fa tsisy mihitsy ao anaty baiboly on ne voit un disciple venir demander à Jésus hoe de misy subvenir venir rencontrer ses besoins. hoe misy mpianatra mangataka amin'i Jesosy hanome izay ilainy. Je ne sais pas si vous avez vu un passage, mais moi, je n'ai pas vu. Tsy haiko nareo aloha raha mahita andalana fa za tsy nahita. Est-ce que les disciples, ils avaient tout? Hoe ny mpianatra ve dia nanana ny zavatra rehetra? Je pense qu'ils étaient comme nous. Mino hoe tahaka antsika ihany izy Ils ireo vivaient parfois dans le manquement, misy fotoana izy ireo miaina anatina tsy fisiny, mais ils ne se plaignaient pas. fa izy ireo dia tsy nitara Mais la foule, fa ny vahoaka ils venaient devant le Seigneur tonga teo anatrehan'ny pour tompo izy demander quelque chose. angataka zavatra. Quand ils ont eu du pain et du poisson, Rehefa nahazo mofo sy hazan-drano izy on ne les voit plus. dia tsy hita intsony izy ireo. Quand ils ont demandé un miracle, Rehefa nangataka ils ont fagakana obtenu le izy miracle, dia nahita fagakana izy ils disparaissent. dia nanjavona izy Quand ireo. ils demandent une guérison, Rehefa nangataka Ils sont fanasitrana guéris, izy dia sitrana on ne les voit plus. dia tsy hita intsony izy. Voilà la foule. Dia izay ny vahoaka. Mais les disciples, Fa ny mpianatra on ne voit aucunement dans la Bible. tsy ny mahita mihitsy tsika ao anaty baiboly. Il y a un moment où Pierre, où les disciples sont venus voir le Seigneur Misy fotoana i Petera na ny mpianatra tonga manantona ny tompo pour demander à manger. mba hangataka sakafo, Mais ils ont demandé à manger pour qui? fa nangataka sakafo an'izy izy. Vous vous rappelez? Tadidinareo ve? Ils ont demandé à manger pour la foule. Nangataka sakafo ho an'ny vahoaka izy ireo. Ils ont dit, Maître, Niteny izy hoe mpampianatra o, il faut évacuer cette foule parce qu'il commence à se faire tard. mila lefa mody ny vahoaka satria efa manomboka hariva ny andro. Et on n'a rien à leur donner. Fa tsy manana inona omena azy ireo isika. Luc chapitre 9. Lioka antoko fasivy. Luc chapitre 9 et le verset 12 et 13. Lioka antoko fasivy andiny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour ce peuple. Ary noho ny efa hariva ny andro dia nanantona ny 12 lahy ka nanao taminy hoe raha vao ny vahoaka mba hakanesana eny amin'ny vohitra manodidina sy any an-tsaha andry sy hitady hanina fa ty an-tany foana isika fa hoy izy taminy omenareo hanina izy ary hoy ireo tsy manana mihoatra noho ny mofo 5 sy hazan-drano izahay raha tsy handeha hividy hanina ho an'ireo olona rehetra ireo. Ils ont demandé à manger, Nangataka sakafo izy ireo mais pas pour eux, fa tsy ho azy, pas pour leurs besoins. tsy ho an'izay ilainy, Ils ont demandé pour les autres. fa nangataka izy ho an'ny hafa. Mais à part ça, Fa ankoatran'izay je ne vois pas un autre passage tsy mahita andalana où les hafa disciples font part de leurs besoins au Seigneur. hoe milaza izay ilainy amin'ny tompo ireo mpianatra ireo. Une fois, la belle-mère de Pierre était malade Nisy fotoana narary ny rafozam-bavin'i Petera et Jésus était allé faire une réunion de maison. dia Jesosy namonjy fivoriana tany an-tokantrano Il n'a anankiray. pas demandé de venir guérir la belle-mère de Pierre. Ary tsy nangataka taminy hoe mba tonga hanasitrana rafozam-bavin'i Mais Petera il était venu pour visiter. fa tonga izy hamangy. Et il a vu que la belle-mère de Pierre était malade. Dia hitany hoe narary ny rafozam-bavin'i Petera. On va regarder ce passage dans Matthieu chapitre 8. Hojerentsika izay andalan'izay ao Matthieu toko fahavalo. Matthieu chapitre 8
le verset 14 et 15. Andiny faefatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Ary Jesosy no niditra tao an-tranon'i Petera dia nahita ny rafozam-bavin'i Petera niandry teo nanavy ny tazo ary nanendry ny tanana izy dia niala taminy ny tazo dia nitsangana ravehivavy ka nanompo azy. Un peu plus haut, il y avait le centenier qui avait son serviteur qui était malade, mourant. Ary teo ambonimbony teo dia nisy an'ilay kapiteny izay nanana mpanompo izay efa teo amin'ny narary. Il était mourant. Ary efa akaiky fahafatesana. Et il est venu voir le Seigneur pour lui demander la guérison de son serviteur. Dia tonga io kapiteny io nanantona ny tompo hangataka fanasitranana ho amin'ny Et tout mpanompo. de suite après, Dia tao aorianan'izay le Seigneur se rendit dans la maison de Pierre. dia nakany an-tranon'i Petera Jesosy. Et la Bible dit, il vit la mère malade. Il vit. Dia izao lazain'ny baiboly hoe dia nahita ny rafozam-bavin'i Petera. C'est pas qu'on Nahita. l'a appelé. Tsy hoe natsona izy a. Pierre ne lui a pas demandé de venir guérir sa belle-mère. Ary Petera dia tsy nangataka taminy no tonga Mais Jésus est anasitrany. venu rendre visite Fa Jesosy dia tonga et namangy il a. vit la belle-mère qui était malade. Dia hitany a ilay rafozam-bavin'i Petera izay narary. Donc, les apôtres, enfin, les disciples, Dia izany hoe ny apôstôly a nareo mpianatra c'était des gens comme vous et moi. dia olona tahaka sy anao ihany. Ils avaient leurs problèmes, Nanana ny olana izy ils ireo a. avaient leurs difficultés, Nanana ny fahasarotany mais izy. on ne voit pas dans la Bible qu'ils ont ils ont profité de cette position pour se plaindre devant le Seigneur. Dia tsy hitantsika mihitsy ao anaty baiboly hoe nanararoatra an'izay toeran'izy ireo izay izy ireo a ka nangataka tamin'ny tompo. Ils se réjouissaient de la présence du Seigneur. Fa tena hoe nifaly a tamin'ny fanatrehan'ny tompo izy ireo. La présence du Seigneur leur suffisait. Ary tena ampy azy ireo a ny fanatrehan'ny tompo. Ils regardaient le Seigneur, Nijery ny tompo izy ireo mais ils ne regardaient pas les choses qui étaient aux alentours. fa tsy mibanjina azy zavatra Ils antranga ne teo regardaient pas le manodidina. monde. Tsy nijery an'izao tontolo izao. Amen. Amen. Lorsqu'on regarde vers le monde, Fa isika rehefa mibanjina an'izao tontolo izao a on devient aveugle. dia lasa jamba isika. On devient aveugle aux choses de l'esprit. Lasa jamba isika ny amin'ny zavatra ara-panahy. On se met à regarder le monde physique, le monde matériel, Lasa mijery a ny zavatra hita maso isika na zavatra ara-materialy a et on cherche les choses de ce monde. dia lasa mitady a mikatsaka ny zavatra izao tontolo izao. Et les prières sont orientées vers cette voie-là. Dia ny vavaka dia lasa voasarika any amin'izay lalan'izay. On veut avoir comme le monde. Te hanana tahaka an'izao tontolo izao. Parce que le monde a ceci, Satria an'izao tontolo izao manana an'ity a. parce que le monde propose cela, Satria izao tontolo izao dia manome an'ity a. et on veut avoir comme un tel ou comme une telle. Dia lasa te hanana isika tahaka ny anina na tahaka ny anina. On regarde les choses visibles. Mijery zavatra hita maso isika. Or, la Bible nous dit que les choses visibles sont passagères. Dia nefa ny baiboly miteny antsika hoe mandalo ihany a ny zavatra hita maso. Donc, quand on regarde les choses passagères, Rehefa mijery ny zavatra izay mandalo fotsiny isika on perd ce qui est éternel. dia lasa adinisika ilay maharitra mandrakizay. Parce que ce qui est invisible, il est éternel. Satria no tsy hita maso a no maharitra mandrakizay. Donc, c'est très important de savoir dans quelle direction est-ce que nous sommes en train de regarder. Dia tena zava-dehibe ny mahafantatra hoe aiza no jeren'ny masontsika. Parce que si nous regardons vers le monde, Satria raha mijery an'izao tontolo izao nous isika allons nous plaindre, dia imonimonna isika. nous allons murmurer Imonimonna hitaraina isika et nous serons ingrats. dia tsy hisaotra isika.
Qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? Ary inona lazain'ny Paoly tamin'ny Timoty? Je pense que c'est 2 Timothée 3, je pense. Ao amin'ny Timoty faharoa, toko fahatelo. Je pense, je dois vérifier. Verifiako fotsiny azafady. Oui. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Le verset 1 et 2. Timoty faharoa, toko fahatelo, andiny voalohany. Fa aoka ho fantatrao izao, fa any amparany any dia hisy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy. Tsy manoray sy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina. Je pense que tous ces indicateurs sont présents actuellement. Ary za mino fa ireo famantaran'ireo dia efa mitranga amin'izao fotoana izao. Les hommes sont de plus en plus égoïstes, Mety tena hatrany ny olona, amis de l'argent, tia vola, on court toujours vers l'argent. mihazakazaka ho any amin'ny vola, Les gens s'entretuent justement à cause de l'argent. ary mifamono noho ny amin'ny vola, Les gens se font du mal à cause de l'argent. mifandratra noho ny amin'ny vola, Et la liste continue. ary misy lista be dia be mitohy, misy lisitra eto. Les enfants qui sont rebelles à leurs parents. Ary ny zaza izay tsy manoray sy reny, Les parents ont de plus en plus du mal à maîtriser leurs enfants. ary ny ray aman-dreny dia mesahirana mifehy ny zanak'izy ireo. Et on parle ici d'ingratitude aussi. Dia miteny ihany koa izy eto ny tsy fisaorana, Comme les 10 lépreux. tahaka n'ilay boky anankifolo. Les 10 lépreux, ils se sont prosternés devant le Seigneur. Izy ireo le boky anankifolo dia nyankohaka teo anatrehany Ils ont tompo, crié à haute voix. ary tena kikika ny antso mafy izy ireo. Mais quand ils ont reçu l'exaucement de leur prière, Fa rehefa mivaly mivavaka izy ireo ils n'ont même pas eu le courage d'aller dire merci au Seigneur. dia tsy nanana farisiana akory izy ireo hiverina hisaotra ny tompo. Puisse le Seigneur nous aider Tena hoe ny tompo anay hanampy atsika pour ne pas faire partie de ces personnes ingrates, mba tsy ho tahaka an'ireo olona izay tsy misaotra isika, mais que nous soyons reconnaissants vers le Seigneur fa tena hoe izy fankasitrahana ny tompo ao amintsika pour toutes choses. amin'ny zavatra rehetra. Nous ne pourrons pas, nous ne pourrons pas acheter un chapelet pour énumérer le nombre de bienfaits que le Seigneur fait dans notre vie. Ary tsika tsy hoe hividy sapile akory dia hitanisa ny zavatra rehetra izay nataony tompo teo amin'ny fiainantsika, Mais nous pouvons au moins, fa afaka kosa nefa isika en tout temps, amin'ny fotoana rehetra rendre gloire au Seigneur. mamay voninahitra ny tompo. C'est pas que nous avons besoin de dire Seigneur, merci pour la pluie, merci pour le soleil, merci pour le repas, merci pour. C'est pas une religion. Tsy hoe akory hoe misaotra ny amin'ny masoandro, misaotra ny amin'ny orana, misaotra ny amin'ny sakafo, misaotra ny amin'izao, tsy fombafomba C'est un akory, état de cœur, fa tena toe-po, un état de cœur reconnaissant envers le Seigneur. toe-po mankasitraka ny tompo. Mais c'est pas que le Seigneur pour la moindre chose. Merci pour la respiration que tu me donnes, merci pour le rêve que tu m'as donné la nuit dernière. Non, c'est pas ça. Fa tsy hoe misaotra ny amin'ny fofonaina, misaotra ny amin'ny nofo izay nomenao ahy tamin'ny alina, tsy izay, C'est notre état de cœur. fa ny toe-pontsika ilay izy. Parce que le Seigneur regarde au cœur, Satria ny tompo dia mijery ny fo, mais pas les paroles qui sortent de notre bouche. Qui fa tsy ny sortent de teny notre izay bouche. mivoaka amin'ny vavantsika.
Ne soyons pas aveugles aux choses de l'esprit. Ary eo ka tsika tsy ho jamba amin'ny zavatra ara-panahy, Mais fixons toujours notre regard vers le Seigneur. fandao isika hibanjina amin'ny tompo. Parce qu'en le regardant sur la croix, Satria rehefa mibanjina azy eo amin'ny hazo nous fijaliana aurons isika, toujours sujet à le glorifier. dia anana antony foana isika amezana voninahitra azy. Amen. Amen. Bien souvent, quand nous avons des problèmes Indraindray isika rehefa manana olana et que nous n'arrivons pas à trouver la solution, dia rehefa tsy mahita vahaolana isika, ou que nous ne voyons pas le bout du tunnel, na tsy hitantsika hoe aiza ny fiavaran'ity tunnel ity, on a tendance à oublier tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie. dia lasa manadino isika izay zavatra efa nataony tompo teo amin'ny fiainantsika. Vous savez, les enfants d'Israël, Hitanareo zanak'Israely a, ils ont vu Dieu ouvrir la mer. nahita izy ireo a, nahita an'Andriamanitra nanokatra ranomasina, Et ils ont traversé la mer Rouge ary à izy sec. ary izy ireo a dia nandeha teo amin'ny ranomasina mena izay maina, Ils sont arrivés dans le désert, dia tonga tany an-tany efitra izy il n'y ireo avait a, pas à manger, tsy nisy sakafo, il n'y avait pas à boire. tsisy nosotroiny, Ils ont oublié le miracle que Dieu avait fait. dia adinony izy ireo amin'ny fahagagana izay nataony tompo, Et ils se sont mis à murmurer. dia nanomboka momonina izy ireo. Combien de grandes choses Dieu a-t-il fait dans notre vie? Fa efa firy moa ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika? Combien de miracles Dieu a-t-il fait dans ma vie ou dans ta vie? Ary firy ny fahagagana nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako sy ny fiainanao? Mais quand il y a un petit manquement, Fa rehefa misy tsy fahampiana kely a, Qu'est-ce qu'on fisina fait? kely, inona ny on ataontsika? oublie ce que Dieu avait fait. Adinontsika izay efa nataon'Andriamanitra. Comme s'il n'est pas capable de faire la même chose ou plus encore. Ohatrany hoe tsy afaka manao an'izany intsony izy a, na mihoatra an'izany ary. Or, si nous nous rappelons de ce qu'il a fait dans notre vie, Fa raha mahatsiaro isika ny zavatra nataony teo amin'ny fiainantsika, notre foi grandit. dia hiaha lehibe ny finoantsika. Nous lui faisons de plus en plus confiance. Ary atoky azy a bebe kokoa Que isika, comme il nous a délivrés, hoe tahaka ny efa nanafany atsika, il nous délivrera encore. dia mbola nafaka atsika ihany izy, Parce qu'il n'a pas changé. satria izy tsy miova. Et nous le glorifierons. Dia ame voninahitra azy Même si isika, on n'a pas eu d'exaucement de prière, na dia tsy mivaly ary ny nous vavatsika, savons qu'il est au contrôle. dia fantatsika hoe mifehy ny Nous zavatra savons rehetra izy. qu'il est assis sur son trône. Ary fantatsika hoe mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana Nous izy. savons qu'il est capable de tout. Fantatsika hoe mahay ny zavatra rehetra S'il nous izy. exauce, alléluia. Raha ohatra izy ka mamaly vavaka, S'il alleluia. ne nous exauce pas, Raha tsy mamaly izy gloire à toi Jésus. dia voninahitra ho Car anao nous Jesosy savons a. Satria fantatsika Que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tia Les an'Andriamanitra. choses ne vont pas se passer comme moi je le veux, Ary ny toe-javatra tsy hitranga arak'izay mais tiavako je azy. sais que rien ne lui échappe. Fa fantatro hoe tsy zavatra mihoatra azy. Il est au courant de toute situation Ary fantany ny zavatra rehetra. et il veut que nous le laissions agir dans notre situation. Ary tiany isika hiasany eo amin'ny toe-javatra izay misy atsika. C'est vraiment une grâce spéciale que nous avons. Ary tena hoe fahasoavana manokana mihitsy nananantsika raha Parce que dans toutes nos situations, satria eo amin'ny toe-javatra misy nous atsika rehetra savons que Dieu Tout-Puissant est avec nous. dia fantatsika hoe Andriamanitra le mahery dia miaraka amintsika. Il s'occupe de notre cas, Ary mikarakara ny amintsika izy. quel que soit notre cas. Ary ninona toe-javatra misy eo Mais les amintsika. gens du monde, Fa ny olona izao tontolo izao a, ils n'ont aucun espoir, aucune espérance. tsy manana fanantenana izy ireo. Ils ne savent pas où aller ni quoi faire. Tsy fantany hoe aiza ny tokony aleana, inona ny tokony ataony. Voilà pourquoi nous avons de bonnes raisons dans chaque situation Izay ny antony hoe manana antony tsara mihitsy isika isaka ny toe-javatra de rehetra. louer et glorifier le Seigneur. Ny dera sy ame voninahitra ny tompo. Parce que dans toute situation, Satria amin'ny toe-javatra Dieu rehetra prépare toujours un chemin. dia manomana lalana foana ny tompo. Amen. Amen.
Dans toute situation, amin'ny toe-javatra rehetra Dieu prépare un chemin. dia efa manomana lalana Je ne sais pas lequel, tsy fantatro hoe je ne sais aiza pas comment, tsy fantatro hoe je ne sais ohatriny pas ahoany quand, tsy fantatro mais hoe ce que je roviny sais, fa c'est mifantatro que Dieu il a un chemin. Andriamanitra dia manana lalana. Voilà pourquoi nous devons vraiment glorifier le Seigneur. Dia izay tena antony lehibe hoe hanomezantsika voninahitra ny Tompo Placer toute notre confiance en lui, ary mametraka ny fahatokitsika car rehetra il eo est aminy fidèle satria mahatoky et il izy n'a pas changé. ary tsy niova izy. Amen. Amen. C'est très dangereux, encore une fois, de regarder vers le monde. Ary tena hoe zava-doza raha mijery an'izao tontolo izao Parce que isika. quand on regarde vers le monde, Satria isika rehefa mijery an'izao tontolo izao on accepte tout ce que le monde propose. dia lasa manaiky isika izay omen'izao tontolo izao Et on rehetra. mange tout ce que le monde donne à manger. Dia lasa hoantsika daholo izay sakafo omen'izao tontolo Et izao. tout ce qui est du monde, c'est la souillure. Dia nefa izay an'izao tontolo izao rehetra dia fahalotona. Et nous avons besoin de nous éloigner. Dia tena mila manalavitra andreny Parce isika que c'est la lèpre. satria fahabokany. Nous avons été purifiés Fa efa nidiovina par isika le sang de Jésus. tamin'ny rano Jesosy Et la lèpre doit être hors de nous. ary ny fahabokana dia tokony lavitra antsika Isolé. tokamonina Pas dans notre camp. tsy ao anatin'ny filasiana izay misy Il ne atsika doit pas y avoir de péché dans notre camp. tsy tokony isy fahotana ao amin'ny tombontsika Nous avons besoin de fuir le péché. fa tena mila mitsoaka amin'ny fahotana Fuir le isika monde. mitsoaka an'izao Et ce tontolo que le izao monde et ses convoitises proposent. izao tontolo izao sy ny filana izay asehony amintsika. Amen. 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 Ah, le Seigneur est bon. Tena tsara ny tompo Puisse le Seigneur ouvrir nos yeux ny tompo ane hanokatra ny masontsika pour que nous puissions voir et comprendre mba ahafahantsika mahita sy mahatakatra ce qu'il nous a réservé, izay zavatra efa nomaniny ho antsika. ce qu'il veut que nous soyons, Izay tiany mahizy antsika des enfants, zanany, pas des mendiants, tsy mpangataka akory des héritiers et des co-héritiers en Christ. fa tena hoe mpandova sy mpiray lova amin'ny Kristy. Amen. Amen. Nous allons nous lever et lui rendre gloire. Iaraka hitsangatsika dia iara-mihavoninahitra azy.